Efesiana sy Galatiana. Galatiana aloha Galatiana. Galatiana toko fahenina. Vakiko fotsely izy ity tsy tadidiko hoe herinandro sa tapabolana. Fa somary ho toizantsika kely le vaky teny. Galatiana toko fahenina dia ny andiny fahenina favalo ka hatramin'ny fafolo mandeha ovaka itsika. Galatiana toko fahenina andiny favalo ka hatramin'ny fafolo dia toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay mamafy ho an'ny nofiny dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Fa izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja kosa fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Koa araka ny ananana andro anaovana dia aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa ampianakavy ny finoana. Amen. Ny faharoa dia ny Efesiana toko 5 andiny 19. Efesiana toko 5 andiny 19. Araroty ny andro azo anaovan-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Amen. Ireo teny anankiroa ireo no hoentintsika mifampizara androany. Dia fanontaniana somary endrika fanontaniana kely lohateny hoe mpanararoatra ianao sa mpanararoatra. Zay lohatenitsika androany. Mpanararoatra ianao sa mpanararoatra. Mety tsy mpanararoatra koa ianao anatin'ilay izy. Jaranao ny miaino rehefa avy eo. Fa manantena fa mialohan'izao mialohan'ny fiafaran'ny hafatra dia mba ho lasa tonga mpanararoatra ianao. Ary raha mpanararoatra ianao dia mba hiala amin'izay mampanararoatra anao zay dia ho tonga mpanararoatra amin'ny fomba hafa indray. Le mpanararoatra dia teny ray amin'ny teny malagasy fa dika teny roa amin'ny teny frantsay. Amin'ny teny frantsay le mpanararoatra dia profiteur ny anankiray, fa ny anankiray opportuniste. Profiteur sy opportuniste. Zany hoe mpanararoatra le mpitsetsika, le profiteur. Tsy mandalo katsamaina. Fa le tsy mandalo katsamaina koa misy heviny tsara. Opportuniste. Tsisy avela mandalo zany fa ararotiny daholy ny opportunité rehetrarehetra. Dia zay indrindra no ifampizarantsika amin'ity androany ity. Ka ny zavatra zay fampiresantsika androany zany dia zay resaka fanararotana, resaka toepo manararoatra. Andriamanitra tamin'izy mbola nitondra fotsiny ny zanak'Israely dia ny zanak'Israely tsy nanana fahafahana, tsy nanana safidy, zay mandevo azy. Tsy maintsy mibaikony izy hoe tsy maintsy zao no ataonao, tsy maintsy hito no ataonao, raha tianao hitrango ity dia tsy maintsy zao no ataonao. Rehefa mamafy ohatra ny zanak'Israely rehefa mamboly izy, dia ry zareo tsy manana toe-po hoe hanome, dia napetraka Andriamanitra ho lalàna fa ny olona rehetra zay noana dia mahazo mandeha ny atsaha dia mihinana, ary tsy fangalarana ny anaran'izany. Raha eto Madagasikara zao raha mihinana goavin'olona eny ananiny eny ianao dia mangala goavy ianao ny dikan'izay.
raha mihinana zavatr'olona eny an-dalany anetsana ambolen'olona eny ianao dia mangalatra ianao ny dikan'izay. Fa ho any zanak'Israely misy tantaran'i Jesosy sy ny mpianany nandehandeha teny an-tsaha dia nona dia naka vary arakarak'ilay kolontsain'ilay firenena moa zany ny fanoratany azy amin'ny teny malagasy hoe vary, amin'ny teny anglisy hoe katsaka, tsy hay izay tena fahamarinany fa nihinana izy aloha dia naka izy dia frotten'ilay izy dia nohan'ilay izy, tsy fahotany zany, tsy halatra zany amin'ny zareo. Izay ny lalàna napetraka Andriamanitra. Lalàna anankiray ihany koa rehefa mamboly ny Israely, mamboly vary ozy ohatra, dia tsy azo ny atao ny mikikitra be. Zany hoe tena sikirina hatramin'ny voambary farany io tanimbary io, tsy azo atao izay. Fa mangorona fotsiny ianao dia asiana ambiny ilay zavatra eo ho an'ny vahiny sy ho an'ny olona mahantra. Rehefa firenena ny voatahy dia ny vahiny indray no mitsipona. Fa rehefa firenena ny voaozona dia ny vahiny no mihinana fa ny tompon-tany indray no mitsipona. Dia azonao an-tsaina hoe aiza hoaiza ny plasin'i Madagasikara ao anatin'ilay tantara. Dia ny Israely mijinja ny tompon-tany dia maky izy dia fanainiana vela eo amin'ny tany. Tamin'ny tantaran'ny Rota sy Boaza ohatra nisy an'izany zavatra zany. Rota dia vahiny teo amin'ny tanàna dia Boaza manana tanimbary ngezabe dia mibaiko ny mpiasa mihitsy Boaza hoe tsy azonareo rofina be daholo le anina fa 7 ambikambiny ahafahan'io vahiny io maka anjara ho azy. Izay zavatra iray dia didy amandalàna tsy maintsy atao teo amin'ny Israely. Tsy maintsy. Vao tsy manao an'izay ianao dia tsy mirotsaka fitahiny. Fa rehefa tonga ny vanim-potoana ny fahasoavana kosa ho atsika rahalasy anabavy zanak'Andriamanitra dia tsy mipetraka tsony ny didim-pamafazana, mipetraka foana le lalàna hoe mameno dia mahazo. Raha ohatra ao anatin'ny fiainanao misy karazan-javatra tsy mety mihitsy, tsy haiko tsy mety miva mihitsy ny arabolanao fa mataonany amapolo taonany mila enonao kely ihany ty afatra ty fa mety mba omen'ny tompo tsilontsaina ihany ianao anatin'ilay izy fa misy antony ireny zavatra ireny, misy antony. Eo zao i Paoly nampianatra ny Galatiana toko fahinana teo hoe izay afafin'ny olona ihany jinjainy. Dia raha vao mahasamihafa ny tontolo fanekena taloha sy ny vaovao zany misy lalàna mipetraka ihany foana eo. Loi, lalàna tsy azo esorina, lalàna mipetraka foana le izy mandeha automatika. Fa ny tany amin'ny testamenta taloha misy sazy sy kapoka mifanaraka amin'ilay tsy fankatoavana. Azonao? Misy sazy tsy kapoka. Ohatra zany zao hoe ianao rehefa tsy miahany vahiny dia mba atao vahiny ihany koa ianao sazin'izay. Azonao le izy. Fa aty amin'ny fanekena vaovao rehefa tsy mamafy ianao dia tsy mijinja, lalàna tsy azo ialany zany fa zay foana le izy, zay foana. Rehefa tsy miasa ianao dia tsisy vola, rehefa tsy manao nininy ianao dia mijinja akamona, mijinja arerana sy sisa rehetrarehetra. Dia toizako le resaka hoe tany amin'ny testamenta taloha fony Israely mbola andevo dia baikona daholo ny zavatra rehetra. Omena didy amandalàna daholo ankatoavana ny zavatra rehetra. Zany hoe tsy safidy ny manao ny soa, tsy safidy ny miahy ny afo, tsy safidy ny manome ny afo, fa teren'ny fahatahorana idiran-doza. En fait le izy safidy ihany fa tsy tena safidy. Tsy haiko raha azonao ny tiako lazaina. Mahazo misafidy ianao za tsy anao. Mijinjany vokany zany fa afaka herintaona na afaka roa taona ianao dia isy amabo dia isy tsirara koa ianao any amin'ny fambabona any. Dia mitsinjo ry zareo an'ilay vanim-potoana izay sodia dia lasa izy manao izay ankatoavan'Andriamanitra. Izay le fanampandevozana mitahotra. Azonao? Matahotra dia manao zavatra. Aty amin'ny fanekena vaovao kosany dia nesorin'Andriamanitra izay ozona izay. Amenna. Tao amenna aloha. Rehefa aveo ianao angina mantsy. Nesorin'Andriamanitra izay ozona izay. Nomen'Andriamanitra ny liberté. Dia nomeny Korinthiana 2:7-7. Ny olona rehetra samy anao arak'izay inian'ny fony avy. Samy anome
arak'izay niany ny fony avy fa ny manome amin'ny fifaliana no sitraka Andriamanitra. Eo amin'izay no manomboka miditra ny olantsika lay tsy mampitehanao amenina. Satria maninona rehefa nomen'Andriamanitra liberté amin'izay isika, rehefa nomen'Andriamanitra fahafahana amin'izay isika, ny Israely tsy maintsy mandeha mivavaka, tsy maintsy manao fanatitra, tsy maintsy manao pèlerinage, tsy maintsy atao sy tanterahana daholo ny zavatra rehetrarehetra voasoratra ao anatin'ny Tanak sy ny Torah, reto ny boky, tia ny horonam-boky, tia ny lalàna, tsy maintsy atao reo. Rehefa tsy ataonao reo, tonga aminao ny ozony. Rehefa ataonao reo, tonga aminao ny fitahiana. Tonga kosa le deuxième génération, lay zanak'Andriamanitra, tonga ny fanambaran'i Jesosy. Kristy hozy izy Paoly, nanafaka atsika tamin'ny ozony lalàna. Kozy izy Paoly laza ihany koa amin'ny Kolosianina, voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, nomboany teo amin'ny hazo fijaliana ny didy fiampangana atsika, ny didy fanamelohana atsika. Nomena an'izay ny teny fikasana. Fa olona libra tsika miaraka amin'Andriamanitra. Tsy hoamainina farany. Fa eto amin'izay le tantara ratsy. Rehefa nomena liberté amin'izay ny zanak'Andriamanitra, dia inona ny toy an'ny tantara? Lasa nivadika ho profiteur. Lay zanak'Andriamanitra. Lasa nivadika ho mpanararoatra ny zanak'Andriamanitra. Averiko foana ty afatra ty, za tsy hanala mandrak'izay ny liberté anao. Tsy handidy anao mihitsy hoe tsy maintsy zao, tsy maintsy zao, tsy hiverina any amin'izany tsontsika. Efa lozantsika izany toerana izany. Fa za kosa hitaizanao, ary za hitarika anao hoe misy fetraikany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Misy zavatra ratsy tany am-bokin'ny lalàna, misy zavatra mafy tany, fa misy vokatsoa azo ihany koa le izy na izany na tsy izany, izay tsy azo ditsita. Fa rehefa mipetraka ny didy aman-dalàna, matahotra ny olona, dia manao foana ary matateraka foana. Rehefa mipetraka kosa ny liberté, tsara ny liberté, libre ny olona, falifaly ny olona manompo an'Andriamanitra. Fa lasa mora kely hoay na manome fialatsiny. Lasa mora kely ny mialatsiny. Lasa mora kely no mahita lalana ialana tiana tanterahana an'ilay zavatra. Zay le profiteur zay. Lasa raisina ny verset manomboka androany tena mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Anao tsy ho mpanararoatra ka tsy ho fitaovam-panararotanao anao intsony zavatra voasoratra ato anatin'ity baiboly ity, hierovanao ny tenanao. Amen. Miala ny toerana profiteur tsika manomboka izao. Miala amin'ny toerana profiteur, ny toeran'ny mpanararoatra dia olona tsy mivoatra, olona tsy mahavokatra. Raha anatin'ny tokantrano anankiray omena ny lalàna fa izay tsy miasa atao anatin'ity tokantrano ity, dia tsy mihinan-kanina, dia hanovokovoka ny rehetrarehetra. Hiasa sy hanao izay tokony ho atao rehetrarehetra. Ny mifomaraina, ny manadio vilia, ny manao rara rehetrarehetra, manao rara rehetrarehetra. Fa raha amin'ny fotoana anankiray omena ny liberté hoe mahazo tsy manao, dia mahazo manao. Izay safidy io, izay tiany io, dia lasa tafiditra amin'ny profit. Ary lay olona izay tsy manao no mahazo fatiantoka voalohany. Ny fiarahamonina ny faharoa. Inge ao foana ny fandehany. Ao amin'ilay tsy manao no mahazo fatiantoka voalohany. Ny fiarahamonina ny faharoa. Ianao no matiantoka voalohany. Aza ampiasaina ny vatanao ary. Dia andramo. Dia ho hitanao eo hoe inona ny zavatra tsy ho salama ny anatinao. Io tongotra anao io lasa mangozozo. Ny sainao lasa malaina. Tsy te hihetsika intsony. Manoka foana ny ataonao andro tokom-piainanao. Zany hoe enao no mandray ny voka-dratsy voalohany. Enao no mitsinja ny ratsy voalohany indrindra. Ny liberté dia omeny ny tompo atsika. Fa ny liberté tsy natao ho ararotina. Tsy mpanararoatra liberté isika. Misy karazana olona mariny hafatra ohatra le vakitsika teo Galatiana 5:9.
dia miresaka izy ao anatin'ilay izy hoe manaova soa amin'ny olona rehetra ko araka ny ananantsika andro anaovana tiako sika anao soa amin'ny olona rehetra indrindra fa amin'ny mpianaka voafinoana dia avy amin'izay le profiteur maheno an'izany amena zany mihitsy ny tena tokony ho izy ny eritreritiny amin'io a za tsy mba sianareo soa zany ny tenin'Andriamanitra izy tsy mieritreritra mihitsy hoe ho anazy io fa ny eritreretiny dia ho an'le olona izay tokony hanisy soa azy zay le atao hoe profiteur mpanararoatra raisiny io verset io dia hitediavany tombotsoa ho an'ny tenany manokana ilay izy raisin'le verset Korintiana 2:7 aoka ny olona rehetra samy anao zay nyan'ny fony tsy anteritery fa zay mamea fifaliana sitraka Andriamanitra amina dia raisin'iny anararotana hiarovan'ny tenany tsy anomezany tsy anaovana inona na inona na anaovana fa zavatra kely ambikambiny zavatra tsy ilaina tsony zany atao hoe profiteur ralasy anabavy raha karazana olo loatra zany ianao karokapoketra aiza le tsy ilaina tsony profiteur ianao ary ny toeponao dia tsy akasitrahan'Andriamanitra ary manomboka androany aza mamey tsony raha mbola hitazona an'izay toepo izay amenna na dia masika ratsy ary zany dia izay ny ianao satria zanakadiana tsy manararoatra ny dadantsika tsy manararoatra n'izay voasoratra tsy misitona tombotsoa manokana amin'izay voasoratra fa manaiky eo ambanin'ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra aza atao ho zavatra fialokalofana ozay ako hoe rehefa mipetraka ny didy amanalana hoe tsy maintsy taterahana ity dia lasany olona miazakazaka fa rehefa omena liberté ny olona dia mahita excuse amin'izay izy za mbola sahirana za mbola misy olana kely ho avy anompy ihany afa ohatran'izao sy ohatran'izao sy ohatran'izao hoe ny tompo mahalala ny tompo mahalala fa tsika lasa profiteur ny toepontsika lasa mpanararoatra nyty zavatra rehetra rehetra ity za tsy te hanararoatra izany rehefa tary zay za karazan'olona farazay tsy tia fahatarana dia amiko manokana raha ohatra hoe misy manao fotoana zany dia olona 5 ohatrany eo dia samitara le 5 dia tsy soulagé mihitsy ny foko raha ohatra hoe avalo fotoana dia za ohatra tonga 80 dia le 4 ambiny tonga 87 dia tsy soulagé mihitsy ny foko hoe alleluia Paola tsy tonga zany tonga voalohany misaotra an' Jesosy fa mararo ny foko hoe 80 avao tonga tsy rarahiko zany le hafa tonga tara fa le za tsy tonga ara-potoana no makarary ny anenatoko tsy te hiprofite ny fahataran'ny hafa hialokalofako sy anamarinako tena hoe zao ny antony tsy te hiprofite an'izany tsy tiako mena zany faiblesse zany ny foko fa rehefa omeko an'izany faiblesse zany ny foko dia ho ataony foana io dia tsy hampaninina azy intsony le izy na tsy tonga ary izy tsy hampaninina azy intsony ny amorona excuse tsy hampaninina azy intsony mety ndraindray lasa andaingy ary mila mianatra tsika tsy manararoatra misy kipitsopitsom-piainana be dia be ny anatin'ny fiainantsika any feno fanararotana profiteur be dia be rehefa mivavaka ianao rehefa avy antsika hiditra amin'izay zavatra zay fa le karazana olona profiteur dia karazana olona victime foana nareo tsy mba mitondra mbavaka mba eto ambavaka izay saka mihetsika lasa mivadika ohatran'izay ny olona rehefa profiteur mandeha ny intercession fantany hoe misy intercession izy tsy ho avy eo na indre mandeha ao anatin'ny fiainany ary fa sujet de prièrany za tsy tonga fa niary eto solo tenako reto sujet reto dia ndana nytany io olona io arenako hoe mba mitondra mbavaka ny zany oay zao dia verinareo tsy mivavaka ary
tsy hamaly anino vantana mihitsy izy mba manonona anaran'olona hoe konga voatery anonony raha inao inony zany fa naisy Jesosy zany fa ianao fotsiny tsory rehefa tsy te hitondram-bavaka dia amoahany verse ianao fakatiava taka fitiava amin'ny firahalahy dia zany mba fitiavana ny rahalahy nefa nareo mitory foana hoe zao hoe dia zao hoe dia zao hoe profiteur ny anaran'izany mpanararoatra ny anaran'izany toerana tsy tokony hisy ny zanak'Andriamanitra zany fa ny zanak'Andriamanitra dia tsy tokony ho profiteur hiditra sady amin'ny tapany faharoatsika fa tokony ho opportuniste arakaraky ny ananantsika andro anaovana arakaraky ny ananantsika opportunité anaovana dia aoka anao izany isika amen tsy voaozony ianao raha tsy manaraka an'izany teneniko zany tsy vereny amin'ny elo ianao raha tsy manaraka an'izany teneniko zany fa matiantoka ny fanahinao raha tsy manaraka an'izany ianao tsy voaozony ianao raha ohatra ka mijanona ho profiteur tsy vereny amin'ny elo ianao raha mijanona ho profiteur fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fonao raha fona profiteur Andriamanitra lay mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo dia mahita hoe olona taky ny ahoany ty olona ty misy olona nge mandeha any am-piangonana mikisikisiny izy manao présence izy satria maninona rehefa ho avy fotoana mba ilako famonjena dia afaka miteny tsara hoe za le présent foana rehefa ho avy fotoana mba mety hiditra hôpitaly tsika efa sady ny eritreretina dia efa henoko hoe misy an'izany sosialy zany hony aho ka dia mba hanisy an'le mba voasoratra aotsika ao an'izay rehefa misy zavatra mipetraka dia misy kajy foana ny anatin'ny saina kajy lavitra kajy akaiky mahagaga nge re olona fa raha zany fomba fisainana zany mba entina ny anatin'ny business sy niketrika ny mety tafavoaka fa le izy tena le esprit tia kely tena tsimponiny hatramin'ny vary sy ny voabary sy ny fotsim-bary any tena tsy amelana mihitsy ny anatin'le izy zany zavatra zany tsy toe-po akasitrahan'Andriamanitra zany ozy hoe toe-po mandray ale tenin'Andriamanitra hoe zao zay manome arak'izay iny fony zay lasa excuse tsy hanomezana intsony na zay lasa excuse anaovana tsinotsinona ny fanomezana le toe-po izay mamela Andriamanitra tsy mikapoka Andriamanitra tsisy manao présence ny andandro izany tonga lady na tonga ny antran'le olana fa ianona inona ny ataonao eto ohatra ny Eli io zany Eli manao inona eto moa ianao way Andriamanitra marina fa ahoan'Andriamanitra minanao tsy any am-piangonana ngamo androany alahady nefa fatany soma tsara zao Andriamanitra indray te da varotana sakabelo Andriamanitra mahita ny fo rehetra mahita ny fo rehetra mahita misy fotoana rehefa tena tsy fantatro mihitsy ny fonctionnement cerveau ko hoe maninona fa ohatra ho fatan'izany rehefa lady ariva hoe latsinainy maraina rapitso dia raha vao lady ariva dia sahirana be aho mahita tory nefa za ifo amin'ny 5 zany maraina ny apitson'iny dia raha amin'ny ray maraina vao matory amin'ny ray vao matory tsy haiko hoe ahoana misy fotoana aloha mba hoe mea culpa sotro kafe je suis coupable zany le mea culpa sao dia misy tsy mahafantatra ny sotro kafe tsika zany dia zay tsy nahitana tory fa misy fotoana tena efa vonona be naty saina tsy misotro kafe lady ariva tsy misotro kafe lady ariva fozy izy le cerveau tsisy raraiko an'izany tsisy raraiko an'izany za tsy atory tonga ny amin'ny 1 mbola mihodina eo ihany amin'ny 2 mihodina amin'ny ray tonga ny amin'ny 5 marary eo andeo ko fa vao maneniny rehefay tsisy aza maninona sy maninona zany fa amin'ny 5 maneniny rehefay dia asiako décalage kely afahan'le cerveau se reconstituer zany 10 minitra dia maneno faharoa izy dia mitsangana amin'izay mitsangana moramora amin'izay tsisy azany na maninona ny vatana na maninona na ohatry ny ahoana rerahana na ohatry ny ahoana matoa tsy manao ny émission amin'ny 10 io dia any anaty taxi brosy any azay fa raha mbola ao am-pandriana ty vatako ty dia tsy maintsy miala eo ambony fandriana dia tsy maintsy manatanteraka azay tokony ho atao
azo ataony manoratra excuse tena marariary olona fa mifona fa za tsy hanao an'izay satria za opportuniste fa tsy profiteur tsy avelako ty fatako ty manararoatra faiblesse. Ianao aza manararoatra ny faiblessenao na kely ary fidiram-bolanao manararoatra amin'iny kely anananao iny na kely ary ny fotoana malalaka mba hanananao ka za anketena ny tompo mahita fa zao eno ny tompo mahita nye fa ianao mila misisika, ianao mila lasa opportuniste. Ny opportuniste mahita lavaka rehetrarehetra, mahita lavaka rehetrarehetra. Araka le lazaiko hoe ny olona rehefa businessman na efa mandeha vacances izy, ny olona mitsotsotra eny ambony piscine izy mandrefy eny piscine io. Ohatr' zao ny tena hafa mihitsy ho fio de cerveau-ny a. Zao zany ny fandeha. Ohatr' zao zany ny alalany mety tsara mihitsy de atro zany ny tena paozin'ity de le trano zany ohatran'izao ny fandeha. Opportunité daholo zay zavatra rehetrarehetra hita. Ny olona hividy voandalana eo atsapanana izy mijery le akondro maintso be mety ndray ty amin'ny taona manaraka andramantsika tedavina ny lalana ny amin'ity zavatra izay ny atao hoe opportuniste. Zay mivoaka rehetra, zay lalana rehetra, zay lavaka rehetra azo hidirana daholo na tonona na tsy atonona. De takizany ankoho fiarahana amin'Andriamanitra. Aoka isika hanararoatra miaratsy zao fiainana zao. Aoka isika hanararoatra anao soa, araroty ny andro azo anaovansoa, manararota ny zavatra rehetrarehetra ny azonao anaovansoa ho an'ny tenanao, ho an'ny fiainam-panahinao. Araroty ihany koa ny ahafahana manao soa amin'ny ozy ny tenan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra, fa indrindra ny mpenakavy ho finoana. Amen. Sa nararoatra hivavaka ho anao amin'ny fotoana rehetra zay ahafahako manao an'izany. Za nararoatra hitondra anao ianatrehan'ny tompo amin'ny fotoana ahafahako manao an'izany. Za nararoatra hamangy zay azoko vanginy amin'ny fotoana omen'ny tompo amin'izany. Fa tsy andro foana hoe aiza le izy de hialatsiny foana ny tenako de sisisa. Mandeha ny fotoana, mandalo ny androm-piainana, mandalo ny zavatra rehetrarehetra. De tsy havita ninina isika. Ary ny tena loza ny toe-potsika tsy akasitrahan'Andriamanitra. Ina ary ny atao eto ambonin'ny tany. Raha lay maty sady nitsangana tamin'ny maty ho atsika, tsy faly ny amin'ny fisitsika. Mamana hoana ny foany anaty any. Zany mba izahana toetra mihitsy. Zany mba hoentiny eo anatrehan'ny tompo mihitsy hoe mba manahoana moa ny fifalianao ty tompony amiko. Manahoana ny mety mba fomba vojerina ho ahy ity. Miverina tsy fantatro efa roapolo miverina teto zany Korinthiana faharoa toko 5:5 zany. Mba tsy ho velona ho an'ny tena ntsony zay rehetra velona fa velona ho an'izay rehetra, ho an'izay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty hamonjy azy. Za velona ho an'i Kristy. Fa za ve manararoatra ny fahavelomako ho an'i Kristy. Azona le izy. Za mihirahira hoe Kristy ny antony havelomako. Fa za ve manararoatra ny fahavelomako ho an'ilay hirahiraiko hoe Kristy, Kristy, Kristy. Sa mahita felatsiny foana. Sa mahita zavatra ambara foana. Sa te ho karakaraina foana. Taloha zay nampianarina n'ireny tsy ambaratelon'ny fitahiana sa sisa rehetrarehetra zany dia nisy famarina be le resaka hoe misy karazana olona mangata Andriamanitra meo mba ahafahako mameo anao rehefa avy eo. Tahio aho dia karakaraiko ny asanao. Ozy le pasteur hoe tsy biblika mihitsy zany resaka ao zany, tsy zany mihitsy. Tsy zany tsy afaka miteny amin'ny tanimbary ianao hoe ry tanimbary aho. Manoriva ary be fa amafy amin'ny heritaona. Amin'le rofoko avy aminao iny. Manoriva ary be. Tonga dia taoko tena hiasa mafy amin'ny heritaona. Tsy maintsy miasa ianao aloha. Zay vao maniry zavatra iny. Tsy maintsy miasa dia maniry zavatra iny. Dia tahaka an'izay ihany koa tsika raha lasena bavy. Dia ny mbola velona araroty ny andro azo anaovansoa. Araroty dia ny manam-bola. Ozy ianao raha mba fantatrao mantsy pastera ena tsy fantatro ary dia araroty. Raha fantatrao mantsy ny vola atao paosiko fa tsy ampy 600 ary zao le frehako ato mandehana tongotra dia araroty le 500. Afahana mamokatra.
Ay tsaroko le verset anankiray tamintsika teto voatsiela. Na ny boka Salamo hoe misy olona ozy izy mamafy ampitomana iny dia mijinja ampifaliana. Voaka ny trano izy miaraka amin'ny ranomaso. Fa mody izy rehefa avy eo rehefa tonga ny fijinjana miaraka amin'ny oby. Izany hoe ao anatina vanim-potoana tsy mifidy vanim-potoana mihitsy ao famafazana. Amen. Azonao ve zany? Tsy mifidy vanim-potoana. Tsy hoe rehefa ohatrohatr'izao ianao rehefa alaizy tsara ianao vao hamafy. Ko raha ny fotoana tsy famafazam-bary ianao ny alaizy tsara dia ahoana zany? Ny fotoana mafy hiasana tany ve ianao dia za mbola reraka. Ataontsika zany hoe ririnina ny fanaovana an'ilay izy. Dia fahavaratra ianao vao vonina. Vonina amin'izay vonina io ho fo amin'ny 5 mamafy indray mandeha ianao taon'ny cyclone mahita raharaha le voakely vao mitsimoka kely. Fa tsy maintsy na dia amin'ny fotoana reraka ary ianao, amin'ny fotoana ketraka ary ianao, amin'ny fotoana ianao misy mana ratsy, amin'ny fotoana ianao misy mana kivy, amin'ny fotoana ianao be problème, tsy fantatra zay mitranga ao anatin'ny fiainanao ao, manana excuse be dia be ianao tsy hanaovana. Fa amin'ny fotoana iny ianao no mila manararaotra hoe anao foana na dia tsy zery, zay sahirana dia anao indray. Na dia tsy ampy ary dia anao indray, na dia reraka ary dia anao indray, na dia kamo ary dia anao foana. Rehefa zay no zavatra apetraka ao anatin'ny fonao. Numéro 1, kasitrahan'Andriamanitra io fo io. Kasitrahan'Andriamanitra io. Andriamanitra tena faly mihitsy tamin'i Davida. Ozy izy Davida rehefa niresaka petrapetraka izy tao andapa. Tsy mety amiko ity mipetrapetraka ity ozy izy. Dia anao ny tranon'i Jehovah. Antsoany Natana izy. Natana. Manahoana ny hevitra ao fa dia anao ny tranon'i Jehovah. Zay izy Natana tamin'i Davida. Ataovy izay nian'ny fonao fa momba anao Jehovah. Na ianao an'izay Natana tsiny. Dia nanoratra ny salamo Davida. Tsy avelako ilondolondo ny masoko. Tsy avelako atory ny odi-masoko. Ambarako mahitako. Tsy avelako hiakatra eo ambony fandriko ny tongotro. Ambarako mahitako fitoerana ho an'i Jehovah, ho an'ilay maherin'i Jakoba. Hitan'Andriamanitra izay toe-po izay. Ka na dia tsy izay ary ny planiny, dia lasa izy nampaniraka ny Natana tany amin'ny Davida. Sao hitan'Andriamanitra ny fonao. Hitan'Andriamanitra ny fitiavana ianao. Hitan'Andriamanitra ianao ilay mahita opportunité tsy nanararoatra ilay lapa mafinaritra be sy niadakadana sy nanao retirety amin'izay fa efa mafy niadinao rehetrarehetra nandritry ny androm-piainanao. Hitan'Andriamanitra ny fonao. Fa sao omeko taranaka ianao. Omeko taranaka endry ianao. Izy no anao ny lapa fa tsy ianao. Dia onina ao amin'izay trano izay. Tonga dia lamina fony Davida. Faly Davida. Tsika ihany koa raha lasena baby ao anatin'ilay izy. Ianao mpana araroatra. Araroatra sy anana anao. Mbola salama ianao, araroatra izany. Mbola matanjaka ny tongotra. Tongotra ihany dia efa ampy anao. Hitondra anao amin'ny asa izay andran'ny tompo anao. Aza miandry manana fribus. Andeha rehefa tonga ny fribus. Rehefa tonga ny fribus raha izay ny toe-ponao. Tady lasantsy moto indray ianao vao andeha amin'ny manaraka. Tonga lasantsy moto dia ozy ianao tsy atonina na efa mianaka sady efa nitombo ray izahay izao. Afa 5 izay izao. Fa raha omenao fiara, tonga dia afoana izay. Izany atao hoe olona profiteur izany zavatra izany. Fa ny olona opportuniste izay mitranga eo, hanompoka an'Andriamanitra eo. Amen. Fahasalamana kely izay ananako, tsy parfait ny fahasalamako. Misy tsy tomombana eto. Misy tsy tomombana ato. Fa misy anankiroa tomombana dia ny saiko sy ny tongotro dia lasa izay aloha. Ny ambiny rehetra mandeha mendalana. Raha misy tomombana aloha ilay ana ray amin'izy roa ireo tsy omeko tsiny ianao. Matoanao eto tomombana izy roa. Rehefa tomombana izy roa, andeha izay. Ny ambiny mandeha moramora. Na dia mbola tsy tomombana ary, mialatsiny avy nisy resaka ilay arabola satria inona ny antony. Be dia be loatra ny zanak'Andriamanitra ohatry ny hoe mandeha ilay fiadanana, aleloia fiadanana fa rehefa ela ny ela ohatry ny valaka ihany ilay volany pastera ohatry ny hoe hodiana fanina lisy ohatry ny manahirana ihany rehefa natao fandehany. Fa za tahizara aminao hoe rehefa manana toe-po ianao iny kely izay anananao iny,
matoky ianao amin'Andriamanitra fa tsy mialokaloka ao anatina verse mba tsapanao mihitsy hoe za tompona andraikitra ato anatin'ny fanjakany lanitra. Fantatro ny asan'ity vola ity, fantatro hoe manao inona ity. Dia za tompona andraikitra ny amin'izany, za tsy manana fahatsoroan-jato. Tena zay fa tsy hoe zay ny aty amiko. Mbola misy saina fetsifetsy anay ny antrano misy 5 alina fa zay aloha nataoko zay mihitsy ny atao posiko. Fa tena toe-po mahitsy, marina, manome amin'ny fahitsiana. Nisy fotoana sy marina dinga kely ny tantaram-piainako. Tantaram-piainako rehefa converti dia meny mamanay argent de poche. Tadidiko tsara 3,000 ariary isam-bolana tamin'iza classe de première. Dia rehefa converti dia zatra be ny fatihanina. Dia rehefa zatra be fatihanina dia tsy nina goûter tsony. Dia za ataoko inona indray zany ty voly ty re. Dia ataoko rakitra ranga. Za koa tsy tia mandeha bus, dia tongotra foana ny ataoko rakitra ranga. 3,000 vola, 2,000 vadika rakitra. Dia ny 1,000 tsy haiko izay mba besoin kely nananany. Dia rehefa nandreny andro sy ny fotoana dia nandinga kely ako. Tamin'izany zany mbola ohatran'izay fomba fisaina, inona zany tombontsoa azoko? Raha miteny ny tenin'Andriamanitra hoe manome am-pifaliana, dina zany tombontsoa azoko tamin'ireny za nafoy ny roapatelony goûteko reny fahiny. Dia nampatsiahivan'ny tompo amiko hoe na dia tsisy, satria za mbola mpianatra, tsisy hoe niditra fidiram-bolana na ninana, dia tsisy ary zay. Dia zavatra hitako tao anatin'ilay izy ohatrany tsy nampopozina zany, ny aina fahasahiranirana matetitetika izay tany aloha. Fa ny tompo ohatrany nandamina ho azy zany, nomboka mahatsiaro ary nomeny tompo an'izao zahay. Zany hoe tsy za en particulier nahazo zavatra, fa le ankohonana ny lasa mahazo zavatra ao anatin'ilay izy. Zahay zany tamin'izany, misaotra tompo zany ny amin'izany. Ohatrany hoe mba partage kely ho anao fa sao lasa profiteur indray ianao mahenao zavatra. Tsy casino ty resaka ty. Ohatrany nahazo hery nahazo an'izay resaka ao zay. Velom-panantenana ihany any amin'ity zavatra ity fa anao tsika andramantsika izy manomboka izao. Tsy izay ilay izy. Fa tena le opportunité mihitsy. Tanao le toe-po mihitsy. Misy olona manome ampafolo-karena tsy tapaka fa tsy hitanao ny retourny. Sa anao mbola tsy nahita an'izany? Olona mbaly lalàna. Tsy maintsy ferotraina izy manao an'io dia tsy hitanao ny retourny rehefa avy eo. Avoana ary zany zavatra zany, ty olo ty tena nanome mihitsy ny ohatrany tsy hita hoe inona ny retourny. Fa misy olona mitondra fanatitra ny eo anatrehan'Andriamanitra, vokatry ny asan'ny tanany dia faly izy manao an'ilay izy. Dia hitanao n'ilay retourny rehefa avy eo, fa sady faly izy ny tahian'Andriamanitra. Dia izay zaraiko aminao amin'ity andro androany ity. Opportuniste isika. Mandalo ho fiainantsika eto ambonin'ny tany. Mandalo ho fahasalamana dia mandalo ny aretina. Samy hitadava opportunité izy roa. Samy hitadava opportunité izy roa. Rehefa marary ianao, rehefa salama ianao, lozanao venjivenjy eraky ny tampitanety, tsy manam-potoana ianao makina baiboly. Rehefa marary ianao, miala sasatra tsara eo ambony fandriana, misaoran'Andriamanitra fa afaka mamaky toko 10 andro any tompo. Tsisy manelingelina mihitsy. Tsisy maniraka manao raharaha, tsisy maniraka mandeha miantsena, tsisy maniraka andro sakafo. Fa efa fantatra ny rehetrarehetra fa marary aho dia mamaky baiboly aho zany. Azonao le opportuniste, opportunité daholo ny zavatra rehetrarehetra. Izay mitranga hatramin'ny aretina opportunité, ny tsy fananam-bola opportunité, ny fananam-bola opportunité, ny tsy fananam-potoana opportunité, fananam-potoana opportunité, ararotina ireny. Ararotina daholo. Dia hitanao fa mahafinaritra ary miha-mandroso ary miha-mitombo ny fiarahanao mitombo. Amen. Ka dia anio aoka tsy profiteur intsony ianao. Aza manararoatra intsony. Fa aoka ianao mpanararoatra amin'izay. Ny zavatra rehetra izay omeny tompo anao. Amen. Tanantsika dia hivavaka. Tsy haiko izay. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao, dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany
ny talata amin'ny 12 sy sasany, ny alarobia amin'ny 12 eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava Soto